Tsy haiko anareo fa za izy koa fa nahay nikitikitika FL Studio indrindra moa fa nahay rythme afro salegy ohatrany hoe manjarinjary aby fiainagna jiaby mama jiaby milalagna regny taratara aminao igny dadakely efa tegna meme bisou aby jiaby milamigny fiaignana vidim-piaignana miakatra fa tsy nahoako mandeha tongotro fogna avy ambolokandrina jusqu'Iva to agnazony miredredy. Mbola tsara olo jiaby, salama dadakely the producer right here at amin'ny tuto FL Studio gasy. Resaka fa niany zany de izara aminao ny fomba fikréena rythme afro salegy, afro tropicaly, afrobeat gasy, reto rythme reto e. Somary sarosarotra ihany mi-créer anazy io satria tam'izah mbola tsy nahay an'le teknika andeha hozaraiko aminao avy eo tegna lany lera mamorogno an'le batterie. Niany ty zany de izara aminao ny secret ny solution hitako tegna efficace nahaizako ny créer an'io rythme afro salegy io ka zavotra amin'ny faran'ny vidéo guys. Fahalohany izarako aminao ilay teknika zay tsy hitanao n'aiza raha tsy ato ihany dia magnentagna anao za i-abonné amin'ity chaîne ty ho fanohanagna anazy mba hivelatra ny communauté-ntsika. Ny gratos-ntsika niany guys dia chromaphone 2 et drum kit afro salegy. Ny lien moa ao amin'ny description ao tonga de fa télécharge fa izao misy mot de passe manokatra an'ireo fichier ireo ka zahavo hatramin'ny faran'ny vidéo aza sautegny fa miboaka tsy ampoizinao eo amin'ny écran io ny mot de passe mamaha anazy io. Atsika zao hiditra amin'ny étape voalohany aloha aboakako anareo ny erreur-ntsika jiaby izy koa fa mi-créer ny rythme afro tropical na afro salegy. Zay tsy mampiasa an'le tekniky hozaraiko aminao rehefa avy eo. Tsy tiako andalovanao tsony, zavo tsara. De créer an'le rythme tak zany atsika io fa tsy mampiasa an'le tekniky. Mino à 100% fa tsy anjary izy ty niany fa juste aboakako anao fô le erreur amizay anao tsy magnano tsony amin'ny magnaraka. Voalohany BPM antsika 140 zany de ingala snare tsotsotra kely amin'ny le beat ato. Mety mandany 4 heures de temps mi-créer an'igny tak igny fotsiny nefa ity teknika ho ambarako anao ty agnatin'ny quelques minutes fotsiny de efa vitanao igny drum tsara be igny. Isaorako ny Level Up Fashion ny sponsorisé an'ity vidéo ty raha tsy zareo ngamba tsy nisy an'ity vidéo ty guys. Ya, ho anao zay mitady col roulé na viavy io na lala tonga de visiteo ny page Level Up Fashion ao misy col roulé de qualité na ho an'ny lehilahy na ho an'ny vehivavy indrindrandrindra fa am'izao fotoagna manintsy zao nefa anao tia garder an'le bogosité na tanao anaty tsy kiniako ny bogos io fa no ny Level Up Fashion fogna amin'ny vidiny mirary de mirary io 35 000 ariary anao fa mahazo col roulé amin'ny taille jiaby zay fidinao misy aby. Izo raketo ihany koa ny page Juras officiel ny sponsorisé ihany koa ny vidéo ty de ho anao zay mila t-shirt personnalisé zany hoe t-shirt alaigny asianao sary zay tianao ary qualité d'impression tsara be zavo fogna ty et 100% coton mandefa amina faritra koa zareo manao livraison amin'ny faritra zany aza misalasala mipasser commande amin'ny page Juras officiel na mandehana amin'ny dadakely de producer agny amin'ny MP vidiny mirary de mirary 30 000 ariary anao fa mahazo t-shirt karaha ty avy eo tsy ela de fa vita. Ampiasa an'le teknika amizay tsika. Ny étape voalohany am'le teknika maka slide 6 anao. Voilà. Rehefa azonao ny slide 6 misy paramètre kely zay tsy maintsy configurenao raha mbola tsy configuré tsara ny paramètre anao. Tsy maintsy ilainao am'le teknika zany misy paramètre tsy maintsy ilainao am'le tekniky zavo tsara.
izy koa fa ny nalaiko ny slice X ao agnatin'ny channel rakintsika de checkeo aloha ny view-nao hoe ghost channel efa activé ve ny ghost channel sa tsia, de raha tsy activé izy de activeo aloha ny ghost channel. Rehefa ny activénao igny de mandeha am'le drum kit ny téléchargenao igny ianao, le Afro Saleg kit igny, Afro Saleg, voilà Afro Saleg kit, mandeha ato amin'ny loop for Afro Saleg, safidinao ny WhatsApp A na WhatsApp 24 bêtises. De batainao agnatin'ny slice X, batainao agnatin'ny slice X. Rehefa hitanao hoe io le izy efa agnatin'ny slice X, de ny zavatra ataonao voalohany aloha tapahanao ty am'zay milopy tsara eo amin'ny 5e barre le izy milopy tsara, tapahanao aloha igny de idirako ato amin'ny snare miditra amin'ny piano roll za mahita an'ireto ohatrany aloka reto, iny le antony iactiventsika ghost channel igny. Raha tsy active ny ghost channel tsy mipoitra eo reo aloka reo, reo no temps an'ilay Afro Saleg, am'reo no manaraka an'le grid atsika. Eto za tonga de créer ny pattern tak 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 tak. Mba ahafahanao magnakisakisaka am'zay tegna itiavanao an'le note apetakanao ato de activeo ty non ty, am'zay tsy manaraka an'le grille reny ianao. Ampanarao amin'iny na anao mijery eto ambony eto na mijery eto ambany eto hoe mifanandrify ve sa tsy mifanandrify ny zavatra ataonao. Arao tsara eo amin'ny vélocité eto ambany eto no anarahanao anazy, am'zay tsy manakisakisaka ambony fa eto ihany anarahanao anazy. De copientsika iny, activeko ny 1/4, am'zay tsy mijaly za misélectionner an'ty et CTRL B. De mahazo batterie, mahazo snare ohatran'izao tsika agnatin'ny temps-na Afro Saleg io, tsisy raha manahiragna anao satria efa narahanao le teknika voalohany. Magnaraka igny am'zay tonga de apetrako ny kick, mbola ao am'le Afro Saleg kit ihany misy an'ty kick 11 ty, kick matavy, kick matavy, tonga de apetrako ato. Aleo alako. Alako iny fa manelingelina.
tonga de mipetraka tsara ny bounceny instrumental tegna efa mampandila izy efa afrosaleg fa asiako astuce kely mampatsirotsiro anazy atsika ampiasa loupe zay efa tafiditry agnatin'ny loupe afrosaleg zay namiako anareo igny ampatsirotsiro ny baterintsika kokoa de conseil kely afaka mamorogno loupe ho anao raha misy fotoagna malalaka tsara zany mampiasa raha ny créentegna de afaka amianao namagna na avidinao namagna fa eto ampiasaiko aloha le agnatin'ny drum kit afrosaleg ty. Fito tempo. Vita igny drum igny avako aby igny teknika kely igny fotsiny mety agnova be ny production-nao mety tondra zavatra zay tsy noeritreretinao kaiky karaha igny magnano anazy de zay malôha guys magnaraka antsika mandeha lalindaligny miditra amin'ny sujet lalindaligny mahakasiky ny afrosaleg raha toka maliagna anao volagno amin'ny commentaire ao ny hevitrinao mahakasiky azy na raha magnitikitika anao mahakasiky ny afrosaleg fa anaovantsika vidéo zany tsy ankisarosalagna guys. Yes. Ho anao le manam-pagniriagna te ho lasa beatmaker te micréer instrumental amin'ny ordinateur amina FL Studio efa misy formation disponible ao guide pour les débutants amina resaka création na instrumental. Misy démonstration kely am'le formation napetrako ao am lien de description afaka téléchargenao raha liagnanao am'le izy de micommande mandefa commande agny amin'ny dadakedo producteur agny izy koa tsy liagnanao avelanao fogna efa nahita ny patipatiny ianao afaka téléchargenao ny patipatiny ao amin'ny description ny lien de téléchargement ke magnasanao i-check anazy.